Welcome to Gasy Development Talk with Renee right now. Hi everybody, welcome back to Gasy Development Talk, okay, GDT. My name is Renee, your host on this program. I think that you've seen this program a long time ago. We stood it by for some time for many reasons, but I decided to take it back. The reason is because I know that you need this kind of program. And because this program is in English, and I think that you may be surprised to watch this program right now, especially for those who have never seen this program before. And let me actually explain to you the purpose of the program in Malagasy and in English. The program is completely divided into three main parts. In the first part, we're going to talk about development, national development. We're going to talk about personal development. Anything that is around development will be discussed here during this program. It may be somebody else, or I may invite somebody who knows more about development to be on the program, so that you can, accumulate very important information about how to develop or how to launch a project, anything about development. I'm not only talking about, like I said, I'm not only talking about national development, I'm talking about a personal development. And that is the first part. But don't forget, in the second part, that will be the translation of the talk, the talk in English. For example, we talk about how to launch a project in English, and it will be translated into Malagasy so that everybody can understand how to do one thing, how to start a business or anything that is being talked in the first part in the debate. And that is the second part of the program. And in the last part is we're gonna learn English. We're gonna actually help you to understand English, to speak English. But don't forget, just because we stopped this program, for those of you who have seen the program a long time ago, we have to, because it will be done by myself, like I said, I have to repeat all the teaching program here on GDT so that you're gonna be so happy to get or collect the lessons. So we are planning to have, many episodes, many broadcasts here on this GDT. So this is about the program. So I'm going to explain the program in Malagasy later after the break. Manao anadolitsika tokantrano any araka ny teneniko teo, izany tena anglais teo, ny antony tenenako anglais dia tsotra. Misy an'ilay fandaharantsika Gasy Development Talk. Zay programa iresana momba ny resaka développement. Tsy développement momba ny Madagasikara ihany fa kosa développement momba ny tena, manomboka amin'ny tena aloha zany zay développement zay manomboka amin'ny tenanao. Zay ny zavatra ho resahantsika amin'ity programma ty. Programma ty dia efa nisy tany aloha tany angamba 2 taona lasa zay na 3 taona lasa fa najanonay dia izy noho ny antony manokana, kanefa zao tsika dia afaka mijery an'ity programma ty amina alalan'ny YouTube, na Facebook, na mety isy ihany koa amin'ny télé, fa ny anomboantsika azy aloha dia ny YouTube sy ny Facebook. Ny antony zay zavatra zay dia tsotra, ampiasaintsika ny zay ananantsika, zay fitaovana azontsika ampiasaina mba hifanapitsika tsirairay avy. Zany hoe ny programma aloha zany ty GDT ty, zay ny fiantsona azy GDT, Gasy Development Talk, dia en anglais dia izy. Kanefa mizara anankitelo zany le programma. Voalohany indrindra miresaka hoe développement, araka ny teneniko teo, ninona zavatra mahakasika ny fivoarana développement dia ho resahantsika eto, na manomboka amin'ny tenanao, na manomboka amin'ny hafa, na ianao mety hanangana société, zany rehetrarehetra zany dia ho hitanao anatin'izao programma zao amin'ny teny anglisy aloha nanomboantsika azy. Mety avy dia za ihany no manao an'izay fandaharana zay, ary za moa zany no tena marina no présentateur dia hanolotra an'ity GDT ty, kanefa mety misy olona ho asaina hiaraka amiko eto, mety ho expert izy, nizanizy izy, mety hiara-iasa amin'izay fampahafantarany olona zany antsina hoe développement zany manomboka amin'ny tenantsika tsirairay dia tsy maintsy ho asaina eto. Ary ny faharoa, rehefa vita resaka momba misy thème anankiray na foto-dresaka anankiray ho resahantsika, vita iny amin'ny teny anglisy nanaovantsika azy dia adika amin'ny teny gasy le izy.
adikatsika amin'ny teny gasy le izy dia ny antony andikanazy amin'ny teny gasy dia mba ahafahantsika tsirairay rehetrarehetra tsirairay anatokantrano na izanaiza misy anao eto Madagasikara dia mba mahazo tombony hoe na tsy azonao amin'ny teny anglisy dia miditra amin'ny teny gasy ianao fa tsy ho raisika blocage aloha tsy fahaizanao teny anglisy eto ihany no misy an'izay fa tadidio tsara fa raha anao tsy mahay miteny anglisy dia blocage foana zany fa noho ny fahafantaranay zany fahafantarako manokana hoe misy ny tsy mahazo ny teny anglisy dia miditra amin'ilay fandikana an'ilay débat eo amin'ny teny gasy tsika dia ny tapany fahatelo farany dia fampianarana teny anglisy anampinantsika tsirairay avy koa dia azadino manaraka an'izany antsoina hoe GDT ezaka izahay na hoe intelo isan-kerinandro no mety anaovantsika azy na inefatra isan-kerinandro fa ho hitanao eto foana io zereo ny pazin'izay ao amin'ny Facebook ao Gasy Development Talk zay ny pazin'ilay izy ka azadino milaza amin'ny namanao misy fampianarana teny anglisy zay sponsor officiel-nyity fandahara ty dia spoken English course mariana fa eo amin'ny 15 minutes eo ihany le fandarana ka raha ianao manana an'izay mega zay amin'ny Facebook nao na amin'ny internet ianao na izanaiza misy anao ampahafantarana namanao fa misy tombontsoa betsaka dia betsaka ny zavatra ho hitantsika amin'izao fandahara zao miverina antsika amin'ilay fampianarana teny anglisy rehefa avy eo. Ny tanjotsika amin'ilay anglisy aloha zany teny anglisy dia tsotra ahafahantsika miteny azy tsara ohatra ny fahaizako azy ohatra ny fahaizan'izay mijery an'ity programme ty azy itsika dia mifanoatoana marina fa ny sponsor officiel n'izao fandahara zao dia spoken English course Ampefiloha immeuble art porte 62 zay dia zavatra ampianariko anao eto zany dia metody ampiasainay ao amin'ny spoken English course ary zaraina maimaimpona aminao misy ny boky ao amin'ny spoken English course mbola ho présentévako aminareo eto fa misy ny boky miaraka amin'ny CD afaka mampianatra teny anao afaka tsy voatery makany ampianaranao na lavitra any anao mahita an'izao fandarana GDT zao dia tadidio tsara fa azonao atao maninona mianatra amin'ny alalan'ilay boky zay mbola ho resantsika rehefa avy eo fa tsy resaka tsy eto aminahy le boky aloha zao fa ho avy ny fotoana afahako maneno anao le boky question zany dia hoe ahoana nafahanao any an-tokantrano mahay miteny anglais tsy voatery déplace anao tsy voatery mifindra toerana anao na izanaiza misy anao eto Madagasikara dia na any andafy koa ianao tsy maninona fa ny tena tsara dia hoe fantatrao ny tokony ataonao raha tia hiteny anglisy ianao tairo aby voalohany indrindra ataontsika direct le izy ny zavatra ianarantsika eto zany dia hoe anglais parler spoken English zay zany aloha ny zavatra tiatsika ho fehezina eto spoken English spoken English anglais parler na hoe raha ianao zany tena hoe te ahay ny prononciation intonation rapidité dia te hisafidy hoe any ana René dia nytiako dia ny anglais américain anglais british tsy maninona zany tsy problème na hoe za africain na za malagasy dia anglais gasy ny anahy nytiako ho anahy zany rehefa mahay langue ianao dia aoka anao ho voafehinao ohatra ny famehezany na famehezan'ilay olona tompo-teny azy ny fahaizanao le langue ok ina ary ny atao raha tena tia voafehiny eo anglais io ianao méthode apitahako aminao zao dia méthode ao amin'ny spoken English course voalohany indrindra anao mila mahay mihaino anao ny olona marenina zany somary sarosarotra aloha zany ahaizany teny anglisy satria ny antony tsy ho voafeny mihitsy ilay prononciation ary zay mihitsy mahatonga ny hoe mila mahay mihaino anao mila manatsofina anao diovy tsara le sofina dia iny ny entinao mihaino sahala amin'olona manao karaoké tsy haiko mianatra mihira manao répétition zay no antsoina hoe mihaino en anglais moa dikan'izay you listen vous écoutez zay zao zany tsy maintsy ataonao vous écoutez tout le temps you listen every day you listen all the time mihaino anao amin'le zavatra ampianary anao le zavatra mbola ho hitantsika raitsika amin'ny GDT ok faharoa ina ataonao rehefa zavatra heninao toy ny hoe spoken English zay zao fa makin'io spoken fa tsy spoken fa ina spoken English zay zao fa makin'io zay le heninao any dia you listen raha anao zany tsy mahay mihaino dia ho izy ianao you listen tsy zay le izy fa ina you listen faharoa zavatra tsy mety jery anao mila maninona anao mila mahay makatahaka you imitated asiatsika it zany tsy maninona you imitated vous imitez mila mahay makatahaka koa anao le zavatra heninao teo alanao taka mba tsy ho very le izy mba tsy ho mal prononcé misy olona miteny zany dia mihaino anao zay ny dikan'izay misy olona miteny zany dia igny no alainao tahaka zay le teneniko teo sahala amin'olona mianatra mihira hoa zavatra heninao isan'andro hiran'olona malaza heninao isan'andro no alanao tahaka tsy maintsy miditra amin'izay ianao vao tena
tsy mitaky diplôme nefa zany tsy maintsy miditra am'izay anao vao afaka miditra am'reto anglais parler ty hoe spoken English. Fahatelo, mila maninona anao rehefa avy miaina anao makataka anao dia miezaka anao mitadidy ale zavatra heninao sy nalanao tahaka teo. Dia inona dikan'izay en anglais? You memorize. You memorize. You memorize it. You memorize it. Zay ny fiteny azy en anglais américain. You memorize it. Vous les mémorisez. Zavatra heninao teo, nalanao tahaka teo, tazony le izy fa zarina. Zay ny mahatonga ny olona anankiray tsy mahavoafy an'le teny izy satria ny prononciation tsy hainy. Satria tsy nanina, tsy nalany tahaka. Satria tsy nanina, tsy nienony tsara, tsy nitazoniny, fa rehefa avy nihaino izy dia navelany ihany. Na misy koa olona sasany tsy miraharaha ny resaka prononciation, intonation fa hoe rehefa afaka micommuniquer fotsiny izy na mifandray amin'le olona dia fa ampy anazy. Tsy mety zay. Mihaino makatahaka mitadidy. You listen, you imitate, you memorize it. Tsy ampy nefa zay fa misy faefatra. Zay tsy maintsy raisinao. Averimberina le zavatra heninao sy le nalainao tahaka ary nitazoninao teo. Averimberina zany isan'andro. Raha zay anananao, you repeat. You repeat it. You repeat it. You listen, you imitate, you memorize, and you repeat it all the time. All the time. Zavatra heninao teo, averimberinao. Am'le koro zay rahantsika eto zany dia tsotra, tsy maintsy miditra am'izay ianao. Ty nefa mitaky diplôma, tsy mitaky diplôma, mila mahay miteny gasy ianao. Dikan'ity mihaino, avy mihaino anao dia makataka, avy makataka anao dia mitadidy, avy mitadidy anao dia averimberinao. Ny question mipetraka nefa dia zao, ny fanontaniana mipetraka dia zao. Isaky ny fotoana manahoana no afahanao mamerimberina azy. Tsy mila an'izany fa naizanaiza misy anao dia afaka maninona foana anao, afaka mamerimberina, afaka mihaino, afaka makataka, afaka mitadidy. Zay ny fomba ianarantsika teny anglisy ty. Misaotra betsaka amin'ny fanarahanao an'izao fandahara zao, ifanketondrayntsika amin'ny manaraka. Okay guys, that's all about the GDT for today. I just told you the main purpose of the program and the program that we need to enjoy together. I want you guys to subscribe on my, YouTube channel. And as you can see down here, you can go directly to the page of GDT, Gasy Development Talk on Facebook. My name is Rene. This is GDT, Gasy Development Talk. See you again next time. Gasy Development Talk.